Iverenantsika kosa ny tontolo politika sy ny akon'ny fifidianana dia lahara-pahamehana ary mitondra ny fomba fijery ny mahakasika izay tontolo politika izay sy ny fandravonana ny disadisa misy eto amin'ny firenena ny avy eo anivon'ny Tima Tarehin'Andriamatoa Emile Ratefinanary miantso ny fitoniana eto amin'ny firenena araka izany izy ireo ary ihany koa miantso ny vahoaka malagasy analafitra ny korotana. Manohitra ny fanakorontanana mikasika amin'ny fifidianana ny Tima izay Tarehin'Andriamatoa Emile Ratefinanary. Nambaran'ity mpanao politika ity fa fotoana amin'ny fanarena pirenena izao ary vonina hitondra ny anjara birikiny izy ireo. Tiako Madagasikara araka ny resahana teo izany izay mpikatroka izay nanapa-kevitra fa mananoana ny kandida Rajaonarimampianina dia hitantsika tsara ilay thème sy ilay slogan entinay dia ny hoe fanarena pirenena. Ka ho an'ny tanindrazana sy ny firenena dia izay andraikitra rehetra izay tokony ho sahaza an'izany mpikatroka tiako Madagasikara izany dia mandray an'izany ny ataon'ny mpikatroka tiako Madagasikara zany. Tsy izay dia misokatra amin'ny raha voaresaka hoe fanarena pirenena ny resahana, resaka fampandrosoana ny resahana, resaka firenena ny resahana, resaka malagasy ny resahana dia nandray anjara zay hatramin'izay efa 10 taona mahery zao ary dia mbola andray anjara zay raha mbola ho an'ny firenena. Ny Tima araka nambaran'Andriamatoa Emile Ratefinanary dia nandray anjara feno tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy kandida mahaleo tena nijoroan'izy ireo noho ny antoko Tima izay mbola manandrara eo ny vony fitsarana. Ny antoko tiako Madagasikara dia manana ny statut sy ny règlement intérieur ary ny ministèran'ny ati-tany no mpia voalohany izay misy ny lalàna mahakasika ny antoko politika. Ka izahay dia mampiatroka tiako Madagasikara anay dia manaja an'izay statut sy règlement intérieur ary ny lalàna ministèran'ny ati-tany izay nahazahoanay ny arrêté ara-dalàna tamin'ny volana janoary. Fa araka ny teneniko teo moa hoe misy ny namana sasany izay ataoko hoe mitory dia ao anatina procédure judiciaire ilay antoko fa ny taratasy ara-dalàna arrêté aloha dia aty aminay. Ka eo anatrehan'izay dia manao antsoavy ihany koa amin'ny namana tiako Madagasikara sy mpikatroka tiako Madagasikara rehetra na olom-boafidy io na ireo mpikambana tsotra mba hanambatra ny hery tsy hamakivaky ny antoko fa hiatrika tokotsika an'izay fanarena pirenena izay satria izay ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Nivoatra indrindra ireo nandritra ny fanantam-panoa gazety izay nitanterahany Tima Tarehin'Andriamatoa Emile Ratefinanary androany tetsy Analakely.